Arabadoko lafinaritra toboko vavy falitafaraka aminao ndray izay ary manasanao ihany koa anjohitra amin'ny farany fampalalamba avao amin'ity takariva ity ny makasika ny fitsongana ireo marary azo tombotsoa ao anatin'ny fandalovan'ilay sambo lehibe eto Madagasikara no nazahoana akony ary nanomboka androany izay hetsika izay ny fiomankomanana samihafa ao anatin'ny firosona ao anatin'ny andiany faharoa na ny fidirana faharoa ao anatin'ny fifidianana izay filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety akoatr'izay ny sehatra sosialy hitondrana akony aminao ihany koa zany amin'ity andro androany ity nanao tatitra makasika ny ady amin'ny valala andiany faharoa ny fitoerana nasionaly misahana amin'ny ady sy ny famongorana izay andia ambalala izany ity hetsika ity moa dia notontosaina ny volana oktobra hatramin'ny farany volana novambra lasa teo toy izao ny akon'izay. Velaran-tany iraika amin'ny 9,904 hektara no voararaka fanafody tamin'ny fanombohan'ny andiany faharoa amin'ny ady amin'ny valala izay notontosaina ny 9 oktobra 2024 ka hatramin'ny 30 novambra 2024 lasa teo araka ny tatitra nataon'ny fitoerana nasionaly miady amin'ny valala. Distrika 5 dia ny distrika ny Antsalova Iosy, Mandoto, Miandrivazo ary Tsirony Mandidy no nandrarana fanafody edina amin'ny valala tao anatin'ny hetsika. Ny fitiliana sy ny fandrarana fanafody dia hitohy amin'ny ilany andrefana sy ny toeram-ponenana voajahanarindreo valala. Ankoatr'izay dia nisy ny fampiofanana nomenan'ny teknisiana malagasy tao anatin'ny hetsika andiany faharoa. Tamin'ity dia manam-pahaizana manokana amin'ny fandrarana fanafody an-tanety iarovana amin'ireo kijeja. Karazam-panafody manakana amin'ny fitombon'izy ireo no mampiofana ekipa roa avy amin'ny CNA ny fitoerana nasionaly miady amin'ny valala. Ny fampiofanana izay tsy farana raha tsy ny 12 Desambra ho avy izao.